io raha latsaka fahefany izy ny manomboka dia ifarana ano any amin'ny fito na amin'ny fito ora latsaka fahefany any. Ny zavatra ho arahantsika ao amin'io impact TV io dia toriteny atao amin'ny fiangonana fanain'ny voninahitra. Tsy toriteniko izaho rery fa toriten'ireo mpanompon'Andriamanitra atao amin'ny fiangonana fanain'ny voninahitra izay tandremako dia ho arahantsika isan'andro hatrany amin'ny toriten'ry Pasteur Gloria any Toliara, toriten'ry Pasteur Ose any Tomasina, ry Pasteur Erniaina ao Antananarivo, ry Pasteur Steve Mivady any Farafangana, dia ry toriten'ry Pasteur Jackie any Manakara. Ho arahantsika ao anatin'io impact TV io ao amin'ny page Pasteur ISIDORE Indrinerina no misy azy. Essai teknika no natao teo dia tapaka moa jiro dia tapaka izy dia rehefa nandeha koa rehefa niverina ny jiro dia mbola tapaka ihany koa, fa amin'ny manaraka zany na dia tapaka aza ny jiro fa mandeha foana io fandaharana io, tsy miankina amin'ny jiro zany io, tsy miankina amin'ny jiro satria zay ny saina dia natao hivelatra, natao hisokatra ka natapaka aza ny jiro tsy manakana ny fandaharana io mihitsy. Dia manomboka rapitso izy io amin'ny 5 latsaka fahefany karazana radio web izy ao amin'ny page Pasteur ISIDORE Indrinerina aloha no anarahanao azy fa aoriana kely any dia mazaka tena izany impact TV izany. Izy io dia toriteny audio dia misy ihany koa toriteny video ho arahantsika ao anatin'io impact TV io izany. Zay zany fiakatry ny voromahery moa zany, fiakaran'ny voromahery zay ny lohaten'ny toriteny androany dia mitohy rampitso iny toriteny mitohy iny dia ho arahantsika izany ao amin'ny page Pasteur ISIDORE Indrinerina latsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 5 ora latsaka fahefany dia efa misy hirahira mandeha ao migadina tsara ny amin'ny 5 dia manomboka ny toriteny izany. Rehefa tapitra ny toriteny dia mbola misy hirahira dia misy famotinana ny toriteny, zay no maha impact azy, tsy fialam-boly izy fa zavatra natao hisy fiantraikany amintsika mianakavy izany. Ka ho anareo pasteur manaraka anay eto ao amin'ny iraka fanain'ny voninahitra dia efa maheno moa ianareo izany dia efa alefaso ny toriteninareo amin'ny mail no andefasana azy, adresse mail aty amin'ny foibeny fanain'ny voninahitra. Na ho anareo aty ampitan-dranomasina ry LDDH Eteve izy moa ny tompony andraikitra ny fanain'ny voninahitra aty France dia alefaso ny toriteninareo avy any alefaso amin'ny adresse mail ny foibe fa ho alefatsika ao anatin'io page io zany ho anareo aty a France izany. Manaraka moa rahalahy Eteve dia maheno tsara an'izay zavatra izay tain'ny tompo isika. Amin'ny herinandro zao isaorana ny tompo fa ho tonga soamantsara ihany koa ny caméra sy ny fitaovana ordinateur izay ahafahantsika manatsara ny fandaharana atao amin'ny réseaux sociaux izany, caméra mba tsaratsara ihany sy ordinateur mba ahafahantsika manao montage ho an'izay sosirery ny voninahitra ny amin'izany rehetrarehetra izany. Efa mandeha ny ato amin'ny YouTube, afaka manaraka amin'ny YouTube zay anaraka ato amin'ny YouTube, zay atao amin'ny Facebook dia afaka atao amin'ny Facebook ihany. Da iny tombo daholo tsika mianakavy tsara ny tompo. Ny fotoana sy ny anjaravoatendry zao no izy rahalahy sy anabavy ny olona tsirairay avy dia samby manana ny anjara no tendren'Andriamanitra ho azy aty ambonin'ny tany ary manana ny atao hoe ministerany na hoe ministère, asa fanompoana izany. Ialako tsiny kely aloha, misy olona roa tokony ho niraisiko teo tamin'ny harivariva teo fa tapaka ny jiro dia tsy tafiditra ny antsonareo raha manaraka eto nareo amin'izao fotoana izao. Olona anankiroa efa nomeko fotoana
saika no raisiko tamin'ny alatsinainy fa noho ny tsy ampy le fotoana dia nomeko fotoana androany anareo anankiroa dia tapaka koa ny jiro teo dia tsy mety dia amin'ny manaraka raisiko ianareo. Saingy rapitso tsy mandray olona satria rehefa zoma mamono telefônina rehefa zoma manapaka tanteraka fifandraisana amin'olombelona rehefa zoma miara amitondra resaka telefônina itony raha tsy hoe misy zavatra tena urgent be vao misokatra kely fa tsy afaka mandray nizaniza mihitsy a rehefa zoma satria alohany sehoina eo anatrehan'ny olona dia tsy maintsy miseho eo anatrehan'Andriamanitra satria sabotsy alahady iseho anatrehan'ny olona dikan'izany rapitso iseho eo anatrehan'Andriamanitra andray taridalana fanambarana izany ka tsy afaka mandray olona rapitso. Samy manana ny anjara voatendriny. Androany aloha tsika tsy resaka mpamosavy rapitso andraina. Samy manana ny anjara voatendriny ny olona tsirairay avy. Samy manana ny ministerany ny olombelona tsirairay avy. Samy manana ny anjara voatendriny. Samy manana ny antony nanaovan'Andriamanitra azy. Samy manana ny antony nanamboaran'Andriamanitra azy. Na iza isika ny zava-dehibe zany dia ny ahavitana ho an'io mission nomen'Andriamanitra anao io satria tsika dia missionnaire isika, iraka isika ity ambonin'ny tany. Tsy natao ilalao, tsy natao andany fotoana io ny fotoana omeko anao dia lanio fotoana io tsy zany. Ny olona samy manana ny isan'ny andro nomen'Andriamanitra azy. Ilay taona amin'ny ankapobeny nomena ny zanak'olombelona le hoe 70 na 80 fa ny tsirairay avy samy manana ny taona voafetra nomena azy. Samy manana ny taona voafetra nomena azy ny tsirairay avy. Samy manana ny taona voafetra nomena azy. Iny taona nomena azy iny zany no amitany ny antsony, amitany ny iraka nampanaovina azy, amitany ny asa fanimpony, anatratrarany ny anjara voatendriny iny taona nomena azy iny. Izay le voasoratra eo amin'ny Exodus 23:26 manao hoe ho tanterahako ny isan'ny androny. Zany hoe samy manana ny isan'ny androny ny olona tsirairay avy. Samy manana ny isan'ny androny ny olona tsirairay avy. Tsy mitovy ny androny olona tsirairay avy. Ka ao anatin'io andro nomena Andriamanitra anao io no anatanterahanao ny mission nomena Andriamanitra anao na anatanterahanao ny antsonao handehananao amin'ny anjara voatendrinao. Zay no mahatonga ny Baiboly milaza amin'ny Salamo 7 any zareo amin'ny andininy ambanimbany eo fa tsy nianarako tsy anjery ny andininy fa nitoky ihany ny fantatro hoe mampianara anay anisany andronay ahazoanay fo endry. Jereo zay nefa aleo jerena satria Salamo 7. Fivavaka Mosesy lehilahin'Andriamanitra izy io. Andininy 2:12 Salamo 7:2-12 miaraban'ny fanjarasetasona any amin'ny YouTube. Azay aloha nitakeo fa rehefa mivoaka eo nareo dia arabaiko daholo any ity amin'ny YouTube. Salamo 7:2-12 mampianara anay anisany andronay azahoanay fo endry.
Zany hoe ilainao no manisa ny andronao. Hoe firy zay ny lasa, firy zay no sisa. Jesosy Kristy tompo zao dia nanana 3 taona teto ambonin'ny tany. Raha oharina amin'ny taonany olombelona eto ambonin'ny tany zany de fohy kely. Raha amin'ny maha olombelona zany dia afaka mitentsika hoe maty tanora i Jesosy. Raha amin'ny maha olombelona. Fa raha ny marina indray nefany tsy hoe maty tanora izy fa nahavita ny antsony, nahavita ny misiony. Satria mandalo eto ambonin'ny tany ary vita ny soamantsara ny misiony. Ary amin'ny Jaona 17 de zao ny tenin' Jesosy. Jaona 17. Tian' Jesosy ange ianao raha lasana bavy. Amin'ny Jaona 17 andininy Jaona 17:4 hoy ny Baiboly. Izao efa nankalaza anao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao aho ataoko. Vitako ny asa nomenao aho ataoko. Tsy nampalahelo an' Jesosy mihitsy izy maty tamin'ny ao anatin'ny fahatanorana io. Fa vita ny asa izay nataony ka tsisy antony tokony hijanonany ety ambonin'ny tany ety intsony. Raha ny marina ange izy maty fa mbola natsangana tamin'ny maty mbola afaka nijanona taty. Saingy tsisy antony hijanonany tety intsony satria vita ny zavatra nataony tety ambonin'ny tany. Azadino raha lasana bavy fa mission io ahatongavanao ety ambonin'ny tany io. Manana antso mazava ao amin'Andriamanitra ianao. Manana mission mazava ianao ary manana anjara voatendry mazava avy amin'Andriamanitra. Ary ilainao no mamantatra an'io anjara voatendrinao io. Za tena mitsotra aminao fa nisy fotoana nanao fifadikanana lavalava 30 andro mahery, andro aman'alina tsy nisotro rano, anao tsy nihinan-kanina fa rano fotsiny nosotroiko. Amantatra ny tena antsoko mazava fa vita ihany ny fifadikanana fa tsy tena mbola nazava tamiko. Fantatro hoe atao amin'ny asan'Andriamanitra ny antom-pisiko fa inona le mission particulier nomena ao anahy Andriamanitra. Inona mihitsy aiza lalana ho alehako fa tsy azoko tao zany. Tsy azoko tao hoe aiza lalana ho alehako. Fa ampanetretena no ilazako fa vo 3 herinandro lasa izay no tena hoe nasehon'Andriamanitra mazava tamiko. Zany hoe tao anatiny 17 taona nanompoko an'Andriamanitra izay satria 17 taona no nanompo an'Andriamanitra. De tena nanompo tamin'ny foko nanompo tamin'ny heriko manara-dian'ny tompo mangetaheta ho any an-danitra, mandositra ny afo be, mandositra ny elo, araka ny tenin'Andriamanitra hoe izy zany nanoro-hevitra nareo handositra ny fatezerana ho avy. Dia manompo mihinana, misotro, miakanjo, mitafy, miaina. Fa vo 3 herinandro lasa izay no nasehon'Andriamanitra mazava tsara tamiko ny ity ny anjara voatendry. Io ny anjara voatendry. Dia mizotra mankany amin'izany aho ary mitarika ny fiangonana amin'izany, mitarika ny rahalasy nanabavy amin'izany ary tsy miaraka amin'ny olona ilalao satria misy mission tanterahana. Dikan'izany mila fantariny hoe inona ny antsonao. Aiza ny lalana ho alehy. Fa andraho ianao miaina amin'ity fiainana ambonin'ity tany ity, tapitra ihany ny andro ny ainanao kanefa tsy nanao ny zavatra nasaina nataonao ianao.
nandany ny fotoananao tamin'ny zavatra tsy nampanaovinanao ianao. Niazakazaka ihany ianao ary nandeha mafy kanefa lalana hafa ny lalana nalehanao. Ianao ny rahana ho any atsimo nefa ianao niazakazaka nankany avaratra. Jereo tsara fa ao anatin'ny baiboly misy lehilahin'Andriamanitra ny rahana ho an'ny Betela, de ozy Andriamanitra hoe rehefa vitanao io asa mpanaoviko anao io, de aza miverina amin'ny lalana efa nalehanao tsony ianao, ary aza misotro rano na mihinan-kanina any amin'ny toerana zay alehanao any. Raha misy mampandroso anao mandroso sakafo na ity rano aza mihinana ary aza misotro. Fa rehefa vitany tokoa ny mission nampanaovina azy dia nandeha izy ary nisy olona niantso azy hoe papanay miantso anao, papanay mpaminany io papanay io miantso anao izy. Ozy fa sanatria amiko zany fa za tsy mahazo miverina any satria za ny tenen'Andriamanitra hoe any lalako fa tsy mahazo miverina any. Ka papanay zany ange tena mpaminany mpaminany zany, mpaminany talohanao zany, olona ara-panahy zany, manana ny fanan'Andriamanitra zany. Ary io mpaminany io nilaza taminy vao niteny tamiko teo izy ny anjelin'Andriamanitra fa manganisa ty ianao hinana isisotry nefa lainga le izy. Hitanao zany, misy mpaminany nefa mandainga, misy mpaminany profeta kanefa mandainga. Lainga zao fotsiny ary mitondra ny anaran'Andriamanitra izy amin'io lainga ataony io. Dia nanaiky am'izay ilay lehilahin'Andriamanitra, man of God, niala tam'le zavatra nitenen'Andriamanitra dia nandeha tany amin'ny niverina tany amin'ilay mpaminany antoka izy de nihinana sy nisotro tao. De voalazan'ny baiboly fa raha vao niala tao izy fanena tamin'ny liona, maty no an'ny liona izy. Hitanao zany, satria nandeha tamin'ny lalana izay tsy tokony andehanany. Izy tsy hoe nandeha nijangajanga, tsy nandeha nisotro toko, fa nandeha tamin'ny lalana izay tsy navelan'Andriamanitra andehanany fotsiny. Resaka direction le izy hoe any ny sansy andehananao dia nandeha tsy narahany. Hitatsika am'izay raha lahazianabavy malala fa ilaina ny mamantatra hoe aiza ny lalana tokony alehako. Inona ny zavatra tokony ho ataoko? Io mila fantarinao ary rehefa fantatrao dia midira lalina ary mandehana mafy. Midira lalina ary mandehana mafy. Hijery zavatra anankiray tsika eto zao. Ao amin'ny Lioka toko voalohany a. Andininy fadimy hatramin'ny fafito ambin'ny folo vakiko mazava. Tsika koa afaka mamaky. Tamin'ny andro ny Heroda, mpanjakan'ny Jodia, nisy mpisorona. Nisy mpisorona anankiray atao hoe Zakaria, isany antokony Abia. Ary ny vadiny dia avy tamin'ny zanaky Arona. Maheno tsara ve tsika am'izao? Elizabeta no anarany. Soraty hoe Elizabeta no anarany. Soraty zay zavady. Elizabeta no anarany. Soraty hoe Elizabeta no anarany. Lamba. Elizabeta no anarany. Okay. Ary samy efa antoka izy mivady.
ohatran'tsihany ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady sady nitondra tena tsy nanantsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomeny tompo ary tsy nananjanaka izy fa momba Elizabeta ary samy efa antitra izy mivady ary noho ny nanao raharam-pisoronana teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria ary ny fifandimbiasany antokony araka ny fanao amin'ny fisoronana dia anjara ny araka ny filokanany hiditra ao amin'ny tempolon'ny tompo ka andory didikazomanitra ary ny vahoaka rehetra nitoetra teo ivelany nivavaka tamin'ny ora fandoroana ny didikazomanitra ary nisy anjelin'ny tompo nyseho taminy teo ankavanan'ny alitara fandoroana ny didikazomanitra ary noho ny nahita azy Zakaria dia taitra loatra izy ka raiky tahotra fa hoy ilay anjely taminy aza matahotra ary Zakaria fa efa noenoina ny fangatanao ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao ary Jauna no ataonao anarany ary ho faly soa ravoravo ianao ary maro no hifaly amin'ny haterahany fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy ary tsy sotro divay nataoka sady fenona ny fanamasina hatrany ankibon-dreniny aza ary maro amin'ny zanak'Israely no ampidiny amin'ny Jehovah Andriamanina ary izy andeha eo alohany amin'ny fanasiny Ernely mba hampodiny fondra eo amin'ny zanaka ary ny tsy manoha amin'ny fahendreny marina amboatra firenena voamana ho an'ny tompo ho azavaiko le izy i Jauna aloha zany dia manana antso mazava tsara ministera mazava tsara eo anatrehan'Andriamanitra manana anjara voatendra mazava tsara eo anatrehan'Andriamanitra Jauna dia natao ialoha lalana an Jesosy zany hoe anambara an Jesosy anondro an Jesosy iry ilay zanak'ondrin'Andriamanitra natao anondro an Jesosy ary efa voasoratra any amin'ny bokiny Malakiany toko 7:7 sy 4 ny momba azy nefa izy tsy mbola tonga tety ambonin'ny tany akory fa natao anondro an Jesosy izy ilazany am Jesosy izy aneo eo anatrehan'ny olona hoe io no zanak'ondrin'Andriamanitra zay nirahan'Andriamanitra anaisitra ny fahotany zanak'olombelo eto ambonin'ny tany natao ilazan'izany izy natao anambaran'izany izy de rehefa vitany zany zavatra zany de vita ny misiony izy zany tsy ohatranay tsy pasteur natao hitandrina fiangonana fa natao anambara hoe iry ilay zanak'ondrin'Andriamanitra rehefa mazava tsara amin'ny olona hoe iry ilay zanak'ondrin'Andriamanitra ka manaraka an Jesosy ny olona de tsisy ilana an Jesosy i Jauna itsony ety ambonin'ny tany tsisy ilana azy itsony ety ambonin'ny tany satria vita zay ny asany vita zay ny antsony izy zany tsy natao andeha hividy tany dia nangana fiangonana na hividy fiara dia andendeheny fa izany ny antsony izany ny antom-pisiny anambaran'izay anambaran'izay ny antom-pisiny anambaran'izay ny asany ary rehefa tonga i Jesosy dia zao ny tenin'ny Jauna hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao de lasa ny mpianatry Jauna nandeha nanaraka an Jesosy fa tsy nampalahelo an Jauna mihitsy zany fa izany mihitsy ny asany le olona nanaraka azy zany nasainy ny anaraka an Jesosy tsisy antony anarahanareo anatsony fa efa iny izy ndany am'izay nareo mankany fa nampianarako anareo de nampianatra anareo halala an Jesosy iny izy ndany am'izay nareo manaraka azy de hoy Jauna hoe za tsy maintsy izy tsy maintsy mitombo za tsy maintsy miena zany hoe miena ny mpanaradiana fa manaraka azy daholo de ndana manaraka azy daholo nareo rehetrarehetra reo fa efa iny izy ny antom-pisiko dia anambara azy ka efa iny izy de ndana am'izay manaraka azy fa vita ny asako
vita ny antsoko. Rehefa vita moa ny asany ny antsony dia mazava ho azy mba ndray dia nogadraina izy nisy fananarana nataon'izay zay tsy mety tamin'ny mpanjaka de nogadraina izy de tamin'ny fitsingerenan'ny taonany naterahany mpanjaka de ozy izy ty mpanjaka tamin'ny zanany vavy hoe tena faly be ah zany fa angatao zay tianao ry zanako vavy de ozy izy ny lohan'ny jaonina mpanao batisa no angatahako ozy le renin'le ankizy vavy de nitapahana ny lohany de lasa izy. Andaoke ho jeretsika marika toko fahaenina andininy faraiky amby roapolo hatramin'ny faharoa amby telopolo andonge marika 6:21 à 32 za mitsatra manapotsipotsitra le menamena reny mahafoafo reny j'adore j'aime sy ny tariny dia manorata foana. Marika 6:21 à 32 ary rehefa tonga izay andro antonona dia ilay nanaovan'ny Herôda fanasana ho an'ny lehibe sy ny mpiarivo ary l'olona tany Galily tamin'ny andro fahatsiarovana ny nahaterahany ohatry ny androany io zao fahatsiarovana ny nahaterahany vadiko androany maman Josea de ohatran'izany mihitsy koa tamin'ity andro ity ka niditra ny zanaka vavin'ny Herodiasy ary nandika nahafaly an'i Herôda mba amin'izay niara nipetraka ninana teo aminy de hoy ny mpanjaka tamin'ny zazavavy angatao amiko zay tianao na inona dia omeko anao na dia hatramin'ny antsasaky ny fanjakako azy dia nivoaka raha zazavavy ka nanao tamin'ny reniny hoe inona no angatahako ary ino reniny ny lohan'ny Jaonina mpanao batisa dia niditra faingana niaraka tamin'izay izy ho ao amin'ny mpanjaka ka nangataka hoe tiako raha omena ho afaingana eto andovia ny lohan'ny Jaonina mpanao batisa dia nalahelo indrindra ny mpanjaka kanefa noho ny fianianany sy ny olona zay nipetraka ninana teo dia tsy sahananda azy izy ary niaraka tamin'izay ny mpanjaka dia naniraka mpiambina ka nasainentona ny lohan'ny Jaonina ary dia nandezika ny tapahany tao an-tranomaizina ny lohany dia nentiny teo andovia ny lohany ka nomeny endra zazavavy ary zazavavy kosa dia nanome azy any reniny. Ary rehefa nandray izany ny mpianany dia tonga ka naka ny faty ary nandevina azy. Eto zany a notapahana ny lohan'ny Jaonina. Iza i Jaonina? Jaonina io zany vao nipetraka tao anatina kibon'ny mamany enim-bolana satria resaka momba ny mamany Jaonina tsika rehefa avy eo. I mamany Jaonina no resahana rehefa avy eo. Rehefa nipetraka tao anatin'ny kibo enim-bolana i Jaonina dia be voka i Maria, nitoejaza i Maria. Zany hoe i Jaonina dia zokon'i Jesosy enim-bolana. Enim-bolana ny elanelany taonany tsy taona akory le izy azy fa zay ihany no malaza azy i Jaonina sy Jesosy. De iza mirahalahy ireo vo ao an-kibo de efa nifankafantatra satria rehefa be voka enim-bolana i Elizabeta be vokany Jaonina de tonga tamin'ny i Maria ny anjely Gabriel hoe enao itoejazy ny anarany atao hoe Jesosy io no amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany Andriamanitra io ateraka ao izanaky ny avo indrindra. Ary Elizabeta havanao satria mpiavana ary Maria sy Elizabeta efa mitondra enim-bolana izy am'izao. De rehefa vita ny resaka nataony anjely Gabriel tamin'ny Maria de lasa i Maria nangoronentana nitondra zipo vitsivitsy, nitondra kazaka vitsivitsy, de nitondra robe vitsivitsy, nitondra saron-doho, nitondra lamba firakotra dia lasa nandeha ho any amin'ny Elizabeta. Andeha hijanona any amin'ny Elizabeta, hipetrapetraka any amin'ny Elizabeta. De rehefa tonga tany an-tranon'ny Elizabeta tany i Maria vao nandondona fotsiny. Oh Dio! Taitra Elizabeta, nisy zavatra nietsika tao anatin'ny kibony. De nilatsaka tamin'ny Elizabeta ny fanahy masina dia naminany izy.
tsy tompony tenany izy teo fa ny fanahy ny resaka tao anatiny hoe ahoana no natongavany zao tamiko ozy ny reniny tompony tonga ty amiko mahavariana i Maria vo avy ny resahany Gabriel vo eo ny toerana misy an'zareo mifanalavitra de i Jesosy vo nipetraka vo 4 minitra tao akibon'ny Maria satria tsy Josefa ny nametraka ny Jesosy tao akibon'ny Maria fa ny fanamasina de vo nipetraka vo tsy misy 4 minitra tao akibony i Maria i Jesosy te ozy Elizabeta fa ahoana no atongavan'izao tamiko ny reniny tompony tonga ty amiko aty tonga de fantatra hoe misy tompo ao anatin'io vehivavy io ny reniny tompony tonga ty amiko vo reko ozy ny feon'ny fiarabanao teo teny bitaka noho ny hafaliana ny zaza ato akiboko tonga de faly zany i Jauna vo enim-bolana ao anaty kibo ao zaza 6 mois vo naheno ny feon'ny reniny tompo dia nibitaka izy aty zany ny mamany Jesosy zany ny reniny tompo zany le zaza tao akibo ny faly fa tsy Elizabeta vo ao anaty kibo zany izy amy rahalahy reo dia mifankafantatra ary rehefa teraka ireo tsy niara nitezaina i Zakaria zany anefitra izy non zafady i Jauna zany anefitra izy anina misy azy any anefitra de i Jesosy ndray aty Nazareta fa rehefa lehibe amizay Jauna dia andeha maly miantsony amizay izy fa izy nipetraka tany anefitra tany hoy ny baiboly hoe any amy Luka 1:80 ny zazakely ozy nitombo ary nitoetra tany anefitra ambara-pahatonga ny andro nisehoany tamy zanak'Israely any izy mipetraka ary ny zavatra hoaniny any dia valala ny samboriny mirembo tantely izy de reny ny hoaniny satria zany ny zavatra nasain'Andriamanitra hoaniny zany ny fiainany tahaka ny Pasteur ISIDORE mahery misotro rano tsy mahay miaina raha tsisy rano tahak'izany koa Jauna tsy mahay miaina raha tsy misy tantely tsy mahay miaina raha tsy misy valala dia any izy tonga ny fotoana isehoany amy zanak'Israely nipotra izy avy any miaraka am'le onction lehibe ao anatiny la iositra any anatiny misy olona tsy hita hatram'izay raha lasaina bavy fa vo tonga ny fotoanan'Andriamanitra eo aminy de izy mipotra am'izay de tsisy olona tsy mahafantatra azy tsy misy olona tsy mahalala azy de nanomboka nanantona azy ny olona de nanantona koa Jesosy de ara-nofo zany izy amy rahalahy reo tsy mifankafantatra mihitsy satria tsy niara nitezaina mpiavany reo fa reo samy nanana ny toerana nisy azy fa hoy Andriamanitra tamy Jauna hoe izay idinany fanamasina eo amboniny de izany no izy am'ireo olona ataonao batisa reo atao batisa daholo ny fariseo ny miaramila atao batisa daholo ny olona teo tanàna dia mandiniky Jauna izay ihany ary zany aiza de nisy anankiray nipotra faraparany andeo atao batisa de fantapantany tsy tia ve zany de natao ohatra izy zao de tsy tokony zano ataonao batisa tsy tokony zano anao batisa anao saika andeha ara-nofo izy zany teo ataovy any ozy Jesosy fa zao no fahamarinana mila rahantsika ataovy zao fa anisan'ny missionao zao ataovy zao tanteraka ny fahamarinana rehetra ikeo ihany aloha ao anatin'ny missionao ty de natao batisa i Jesosy de nidina ny voromalala fanamasina moa tena nidina fa voromalala zany endrika ny sehoan'ny fanamasina fotsiny teo fa tsy ino mihitsy ny fanamasina fa nilatsaka tao anatiny fa naka ny endriky ny voromalala satria zay ny sinina ny men'Andriamanitra ny Jauna hoe zay hitanao idinan'ny voromalala eo ambony ny fanamasina eo amboniny dia izy no izy tonga de ozy am'izay Jauna hoe ty no izy napitsiny iny de nasainy nanaraka an Jesosy daholo ny mpianany ndana ozy manaraka azy fa vitany missionko
dia taorianan'izay satria vita ny misiony. Tsisy antony tokony ataony eto ambonin'ny tany ity intsony satria lasa naraka olona roa samihafa ny olombelona. Satria Jaona ny fantatry ny olona voalohany, ary Jaona nekeny mpanoran-dalàna, Jaona nekeny fariseo. Ka raha sady hiasa i Jaona, hiasa i Jesosy, tsy hita hoe iza amin'ireo no arahany. Zay hanondro an' Jesosy ny asany, ka rehefa tonga i Jesosy nasainy hanaraka an' Jesosy ny olona, dia tsy maintsy nalàna tety ambonin'ny tany izy fa vita ny misiony. Fa ny zavatra mahavariana eto, rehefa maty Jaona, Jesosy tsy taitra. Tsy taitra, hoy ny Baiboly. 9:20. Marka 4 moa tsika teo. 9:20. Dia nentiny teo andovia ny lohany ka nomeny any razazavavy, ary razazavavy kosa dia nanome azy any reniny. Ary rehefa nandray izany ny mpianany dia tonga ka naka ny faty ary nandevina azy. Ny mpianatry Jaona zany rehefa naheno hoe maty Jaona, dia nandeha naka an'le faty izy dia nalevina i Jaona. Fa amin'ny 10:30. Ary ny apôstôly niangona teo amin'i Jesosy ka nilaza taminy izay rehetra efa nataony mba amin'izay nampianariny. Tamin'io fotoana io zany tonga ny apôstôly teo amin'i Jesosy dia nilaza ny asa nampanaovan'Andriamanitra tany. 9:30 Jesosy taminy: avia ianareo hitokana any an-tany foana ka miala sasatra kelikely, fa maro no mifamoivoy ka tsy hisy hinanana azy. Hihinan-kanina indray no nampiasa ny sain'i Jesosy teto. Izy zany tsy mba niteny hoe alolo isaona isika fa maty Jaona. Andao hilamindamina kely isika nandeha amin'ny fahendrena ihany fa i Jaona dia maty. Fa Jaona tsy maty nalevina. Olona marobe mifamoivoy manaraka azy aloha akazo sofla tady fotoana kely tsika, tady toerana kely hinanana tsika. Tsy nataony nataitra azy ilay izy satria fantany hoe mission vita io. Mission vita io. Raha lasa nambavy ianao tsy maintsy hiala eto amin'ity tany ity indray andro. Ianao hiala tsy maninona, fa vita ve ny mission anao? Vita ve ny mission anao? Tratranao ve ny anjaravoatendrinao? Dikan'izany aza maika an'izay mamaika anao, fa fantaro ny antson'Andriamanitra eo aminao ary mandehana amin'izany antso izany. Mandehana amin'ny ministeranao. Zakaria sy Elizabeta voalazan'ny Baiboly fa tsy mety nanananaka. Ny antson'i Zakaria dia mpisorona. Taranaka mpisorona izy dia zay no nampisorona azy. Fa inona kosa ny antson'i Elizabeta? Zareo tsara fa ny mpivady samy manana ny antsony. Ny vadiko koa zao vao tapa-bolana lasa no resaka tamiko. Zaho izy manana antso ohatr' zao zay tsy ho resahako aminao eto. Manana antso ohatr' zao aho izy. Ary izy io efa tao amiko tao aloha fa varimbarina dia dino teny dia variana teny. Tanao fa misy fotoana ianao variana amin'io antso. Tsy azonao onona le izy dia lasa variana amin'ny zavatra hafa ianao. Dia ianao raha vao nanadino antso dia variana amin'ny zavatra ranofo mihitsy. Dia lasa miezaka makatahaka ny tisry, makatahaka olona, makatahaka ny ty, makatahaka ny ry. Satria tsy hitanao le tena antsonao, le nanaovan'Andriamanitra anao, dia lasa makatahaka ny tisry ianao rehefa avy eo. Fa rehefa fantatrao ny antsonao dia mitsahatra amin'izay ny fitotontonao fa ampivelatra ny antsonao ianao. Izy izaho izy manana antso ohatr'izao, ary hitako mihitsy hoe io zavatra io ao aminao. Za koa izy manana fahasoavana ohatran'izao, hitako mihitsy io izy taloha, hitako mihitsy izy io amantsy anazy. Ary io izy taloha tena nampiasain'ny tompony amin'ny zavatra ohatr'izao, nampiasain'ny tompony amin'ny zavatra ohatran'izao. Fa nisy fotoana zany adino dia variana dia any le zavatra rehefa avy eo. Fa amin'izao izy miverina tsara amin'ilay izy ary miezaka mandeha amin'izany antso izany. Za zany mandeha amin'ny antsoko, izy mandeha amin'ny antsony, dia zay koa mandeha amin'ilay antso iarahanay manokana. Mosesy zao nanana ny antsony, i Arona nanana ny antsony. Ny antsony Arona dia andeha nampy an'i Mosesy.
misy zao olona nantsoina hitondra iraka ohatran'izao ataoko izao, fa misy olona nantsoina hiaraka amin'ilay mitondra iraka, anaraka ny zavatra napetraka an'ilay mitondra an'ilay iraka hitondra vahoaka. De jereo tsara, ny antsony Zakaria dia anao an'io fisoronana io. Ny antsony Elizabeta indray dia moka ny John. Jereo tsara, misy antso lalasy antson'olona hitaiza sy anangana zanaka ho amina anjara voatendry. Antso napetraka teo amin'ny Zakaria napetraka tamin'ny Elizabeta i John. Ho ateraka Elizabeta i John ary antsony Elizabeta anangana an'io zaza io. Aza manamely teny ianao ohatra hoe tsy manana asa any amin'ny birao any, tsy manao business, mety tsy antsonao zany, mety tsy voatery mitovy ny antsony olona, fa misy antson'olona anangana an'io zanany io fotsiny ho amin'ilay destiné nomen'Andriamanitra azy, satria misy karazan'olona anana fiantraikany mondial, manana fiantraikany national, impacté firenena ny fisiny. De misy olona natao hanangana ny olona io, mety reny io, mety ray. De ny ao an-tsainy sy ny ao am-pony isanandro dia anao zay atafitany io, anao zay atafavoakany io, satria io zanany io dia ho karazana loharano anondraka n'izao tontolo zao, loharano anondraka firenena. Ka nizaniza mety manamavo anao, ianao dia petraka ao an-trano, ianao dia tsy manao ninina, fa tsy fantany ny antsonao ka, tsy voatery hitovy ny antsony olona. Tahaka ny Mordekay, ny antsony Mordekay dia hitaiza ny Estera, fa raha tsy teo Mordekay ringana ny jiosy, satria i Estera rehefa tafatsangany Mordekay tsara de tonga vadiny mpanjaka. Ary tao amin'ny fanjakany Ahasuerosy nisy ilay lehilahy atao hoe Amana, izay hitetika ringana ny firenena jiosy ray manontolo ho vonoina ho aringana. Saika tsisy jiosy tsony zany tetỳ ambonin'ny tany, saika tsy misy tamingana jiosy na iray aza tetỳ ambonin'ny tany raha tsy i Mordekay. Inona ny asan'ny Mordekay? Nitaiza ny Estera, nanangana ny Estera. Rehefa tafatsangana i Estera de tonga vadiny mpanjaka izy. Rehefa tonga vadiny mpanjaka i Estera de io Amana io am'izay saika anringana ny jiosy fa noho ny fisiany Estera. I Estera no resaka tamin'ny mpanjaka mba hanao zay tsy avoaringana ny jiosy, ary mbola teo koa i Mordekay manome hevitra ny Estera. Zany hoe ny mission ny Mordekay zany dia hitaiza ny Estera, hanome saina ny Estera, anangana ny Estera, satria ny fisiany Estera no tsy naringana ny jiosy. Ny fitaizana zanaka dia anisan'ny ministera. Misy olona tsy tokony hamotsitra mihitsy ny amin'ny fitaizan'ny zanany, satria misy karazan'olona ny impactany mety amin'ny olona 3-4-5, fa misy karazany olona manana impact national, misy karazany olona manana impact régional, misy karazany olona manana impact mondial. Zay mila fantarinao ny antsonao. Misy karazany olona manana antso matafatsangana zanaka ho amina avo ambony, ho amina fahalebiazana. Fa ny fotoana izy miala am'izay antsony izay dia voana le olona tokony hatsangana. Ary zay ny antsony Elizabeta. Tsy olona rehetra ny konfiena Andriamanitra ny Elizabeta, fa ny kibony Elizabeta. Azafady, tsy ny olona rehetra ny konfiena Andriamanitra ny John, fa ny kibony Elizabeta ny nametrahana azy. Elizabeta am'izay no mitaiza azy. Elizabeta no mavita miaritra raha mankany anefitra izy. Ianao ve de tsy eritreritra hoe tsy mankany anefitra Elizabeta mba mijerijery azy, mba misamotsamotra valala miaraka amin'ny John eo izy hoe ty anaka. Zay ny atao hoe anjara voatendry, zay ny atao hoe ministère. Ny ministère tsy fitondram-piangonana, fa ny ministère ny antsonao avy amin'Andriamanitra zay tanterahanao mazava tsara.
Fa maninona Elizabeta efa antitra, efa nitsatra tamin'ny fomba-behivavy vao nomena an Jaune. Voalohany aloha Andriamanitra manao zay tiany atao. Faharoa Andriamanitra tiany eo ny voninahiny hanambary amin'ny olona hoe mahavita ny tsy vitan'ny olombelona zano Andriamanitra. Fahatelo, raha teraka taloha be tamin'ny Elizabeta mbola tanora i Jaune, dia tsy afaka nanondro an Jesosy izy. Fa akaikikaiky an'ilay fotoana esan'i Jesosy, izy no manomboka miasa. Dikan'izany atao tsy mifanalavitra amin'ny fotoana aterahan'i Jesosy ny aterahany. Ho anareo mbola tsy manana taranaka am'izao aza matahotra fa omeny tompo mbola ho avy eo. Goavana be io zaza ho aterako eo. Aza mamotsitra ianao. Fa maninona Elizabeta fa antitra vao nomen'Andriamanitra taranaka. Raha azony taloha i Jaune ka hitany ny nanapahana ny tendany nefa izy tsy atsangana intsony. Fahoriana lalina ho azy zany ety ny zanako. Notapahan zareo masoko ny tendany. Hafa manko i Jesosy raha lasa nambavy. Zanak'Andriamanitra mbola natsangana iny rehefa avy eo. Zany hoe tapahana eo masonao ny tendany zanakao. Io ny ry ny tendany dia ry ny vatany. Andriamanitra tsy tia ampahory an'i Elizabeta. Sady raha vao teraka nanomboka lehibe nge Elizabeta, iza moa ity Jaune, Elizabeta nga voatantaran'ny Baiboly intsony. Efa vita ny ministerany dia any amin'ny ray izy, ny zanany efa tafatsangana. Efa tsy hitan'i Elizabeta intsony zany Jaune ny tapahan-doha zany. Anontaniao ny namanao zao, inona ny ministeranao hoe? Inona ny anjara voatendrinao? Mba anontania kely izy azafady. Inona ny ministeranao? Inona ny anjara voatendrinao? Goavana ny anjara, ny ministeran'i Josefa izao dia hitaizan'i Jesosy. Nankinina taminy i Jesosy. Nankinina taminy i Jesosy. Tena nankinina tanteraka taminy i Jesosy. Ary zareo saika variana, misy fotoana nga tsika variana am'le, misy fotoana tsika variana am'le avadintsika tampoka le antso. Za i be dehibe mihitsy no varianany amin'izy io. Variana tampoka dia tady vilivily lalana amin'ny javakafo. Fa za mangataka amin'ny tompo mafy mba tsy ho variana intsony mandrakizay. Ary ianao raha vao variana dia misy fotoana tsy hitanao mihitsy ny zavatra, tsy hitanao ny zavatra ataonao indraindray. Ianao rehefa eo amin'ny antsonao mazava dia tsy manam-potoana firy ianao. Araka ny teny noteneniko tany am-piangonana tamin'ny Sabotsy, araka ny namangeny fanamasina anao hoe raha te hanana fiainana ohatry ny mpanjaka dia miasa ohatry ny andevo. Raha te hanana fiainana ohatry ny mpanjaka dia miasa ohatry ny andevo. Ohatry ny andevo tsy malala reraka, tsy malala hoe amin'ny firy zao. Tsy malala hoe mbola vao maraina loatra zao, tsy malala hoe efa alina be zao, tsy malala hoe reraka zany, tsy malala hoe mbola tsy nisakafo zany. Miasa ohatry ny andevo raha te hanana fiainana ohatry ny mpanjaka. Raha vao ianao tena eo amin'ny antsonao marina
tsy manam-potoana firy zany ianao. Kely aminao ny fotoana, tsy ampy ianao ny fotoana rehefa tena eo amin'ny antsonao ianao. Fa raha ianao zay zao tsy nivily ianao zay na variana ianao na tsy amin'ny antsonao, ianao tsy hitanao akory zay andaninao ny andronao satria tsy amin'ny antsonao ianao, tsy amin'le raha tokony ataonao ianao, dia lanilany ho azy eo ny fotoananao. Zany no mahatonga ny olona tsy mahita zavatra atao satria tsy hitany ny antsony, na very ny antsony, variana izy. Variana izy. Nisy fotoana ry Josefa variana, mbola voatao an-kibo i Jesosy dia efa nampahafantarin'Andriamanitra an' Josefa hoe izy io hamonjy an'izao tontolo zao io, hamonjy ny mpanoty io, hanafaka ny izao tontolo zao amin'ny fahotany io, hamonjy izao tontolo zao amin'ny fahotany. Fa saika nieritreritra ihany angamba i Josefa varim-bariana taty ariana taty hoe atao mpandrafitra mitovy amintsika io. Misy fotoana reo amin'ny Luka 2:40-52 Luka 2:40-52 ho any Jerosalema reo hamonjy Pasika. Ary ny zaza dia nitomboka ny ahery sady feno fahendrena ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny tao aminy. Mbola miaino ve tsika? Izy ny mbola miaino so efa tsisy miaino intsony? Izy ny mbola miaino? Okay. Zay mbola miaino rehetra, zay mbola miaino rehetra, se ho daholo zay mbola miaino rehetra. Reny fampiarahaba tamin'ny voalohany teo reny mbola ao ve nareo? Zay mbola miaino rehetra, tena hoe mbola ato hoe mbola ato, mbola ato, mbola ato, mbola ato. Mbola lina hoe mbola lina. Sao dia raha vao tsy resaka mpamosavy dia tsy lina. Andiny fa 1:30. Ary ny ray aman-dreny nankany Jerosalema isan-taona raha avy ny andro firavoravoana amin'ny Pasika. Ary rehefa 12 taona Jesosy, 12 taona sorato hoe 12 taona Jesosy. Rehefa 12 taona Jesosy dia niakatra izy ireo araka ny fanao amin'ny andro firavoravoana. Ary rehefa tapitra zany andro zany ka nody izy, Jesosy zaza dia mbola mitoetra tany Jerosalema ihany, nefa tsy fantatra ny ray aman-dreniny izany. Ary satria nataony faniaraka tamin'ny niara-dia taminy izy dia nandeha lalana indray andro izy vao nitady azy tamin'ny havany sy ny olom-pantana. Ary noho ny tsy nahita azy izy dia niverina ho an'i Jerosalema nitady azy. Ary rehefa afaka teloana dia hitany teo an-kianjan'ny tempoly izy nipetraka teo afovoan'ny mpampianatra ka niaino sady nanontany azy. Ary talanjona izay rehetra nandray azy noho ny fahalalany sy ny famalihany. Ary raha nahita azy izy dia talanjona ka hoy ny reniny taminy: anaka, nahoana ny nanao toy izay taminay ianao? Izato alahelo-drainao sy izao nitady ianao. Fa hoy izy taminy: nahoana no nitady ahy ianareo? Tsy fantatrareo va fa tsy maintsy ao an-tranon'ny raiko aho? Na hoe tsy fantatrareo va fa tsy maintsy ho amin'ny raharahan'ny raiko aho, ao amin'le raharahan'ny raiko, amin'ny aferan'ny raiko, amin'ilay asa nampanaovan'ny raiko, ho ao amin'ilay anjara voatendriko, ho amin'ilay asa fanimpoko. Tsy fantatrareo nga ozy fa tsy maintsy ho amin'izany aho. Nefa tsy azon'ireo teny zay lazainy taminy. Hitanareo? Tsy azon'ireo ray aman-drenin'ireo niala tao an-tsainy zareo mihitsy zany hoe manana antsy io zaza io, fa efa diso nifankazatra tamin'io zaza io izy. Dia zava-dehibe aminy fotsiny hoe nahazo zaza fahagagana avy tamin'Andriamanitra Jesosy ny anarany, fianakaviana ambony satria voafidin'Andriamanitra iny amin'ny avo. Ohatran'ny hoe resaka raha ohatra ka amin'izao zany dia miaina amina vie de luxe.
no tahiny tompo feno voninahitra ny fiainako. Be dehibe nge ny kristianina lasa variana am'zany, vie de luxe, confort, fa tsy malala ny antsontsony. De raha vo zavatra mafimafy de efa tsy dirany, raha vo zavatra sarotsarotra de efa tsy dirany, satria vie de luxe, confort, fiainana avo, fiainana ambony dia manadino ny antsony. Adino ny tanteraka fa ny tao am-po zany dia voninahitra ao anao Andriamanitra, fa de tena misaotra anao zay nomenao an'ity Jesosy ity, dia tamin'ny fianakaviana rehetra tetỳ amin'ny tany dia zay no nifidinao. Mbola tsaroko ny tenin'ny Gabriel hoe voatara samy vehivavy a, fa adinony raharahan'io zaza io. Ka ne de efa niteny aza le zaza hoe tsy fantatrareo fa tsy maintsy ho ato am'raharahan'ny raiko a. De hoy ny Baiboly tsy azon'ireo ny teny zay nolazainy taminy. Tanao misy fotoana adinonao ny antsonao, adinonao ny lalana hitondra ino izy ity, ny anjaravoatendrinao, adinonao ny ministeranao, adinonao ny asa fanompona napetraka Andriamanitra tao aminao, adinonao ny talenta napetraka ao anatinao eo, atao inona, adinonao ny fahasoavana ao anatinao eo, atao inona io, atao inona io, adinonao indraindray. Andiny fa 150 ary niara-nidina taminy nankany Nazareta izy ka nano azy. Avezy niaraka tamin'ny ray aman-dreniny de nandeha nanoa an Josefa. Ary ny reniny nitahiry zany teny rehetra zany tao am-pony. Tehiriziny reniny tao am-pony, tsy maintsy ho amin'ny raharahan'ny raiko a. Tsy niala tao am-pony mamany le teny, tsy maintsy ho amin'ny raharahan'ny raiko a. Ny ministeran'ny Maria dia hitaizan'i Jesosy. Misy olona natao hitaizan'ny ministerany, anangana zanaka ho lehibe, ho fitahiana ho an'izao tontolo zao, famonjena olona marobe. Misy olona ny ministerany anangana lehilahy anankiray mety ny vadiny. Misy olona nge ny ministerany de io vadiny io, anangana io vadiny io ny ministerany. Fa io vadiny io fitahiana ho an'ny olona marobe, fananganana ho an'ny olona marobe. Fa ny ministerany dia manangana io vadiny io. Ao amin'Andriamanitra io. Fantaro ny antsonao, aza tsinitsino avina ny antsonao. Ny maty tsy ny loatra ny olana, fa ny maty tsy amin'ny antso ny olana. Na eno anabavy vitsivitsy ny resaka tany aloha tany, za raha maty a, ny tiako a am'za rehefa maty de za le mandoaliky le tongotry ny tompo iny, eo mihitsy ny tiako. Angara nandoalika teo tongotry ny tompo ianao maty de midika zany hoe voavonjy. Tsy fahalalana no mahatonga zany, fa angara nandoalika teo tongotry ny tompo maty de voavonjy. Fa angara maty teo makina Baiboly de voavonjy. Fa tamin'ny antsonao va ianao. Hoy ny apôstôly Paoly hoe nahatanteraka ny fihazakazahako a. Vitany le fihazakazahany satria nampahafantarina azy hoe zao daholo no ataonao, zao daholo no ataonao, de nihazakazaka tamin'izany izy. Mahavoaray zavatra ve ianao am'izao fotoana zao? Raha mbola tsy fantatrao ny antsonao amin'ny fiainana dia manam-potoana be dehibe ianao. Fa rehefa manomboka fantatrao ny antsonao, tsy anam-potoana firy ianao. Ary manome zay rehetra anananao ianao, na fotoana, na hery, na vatana, na saina, na fo, na vola, na rena, na inona na inona ho amin'ny antsonao io rehefa fantatrao ny antsonao. Fa ny olona tsy malala ny antsony no mandany lany fotoana amin'ny zava-poana. Tanao Samsona niala tamin'ny antsony, napetraka ny hery, napetraka ny ositra tao anatiny, fa tratra naratram-po tamina vehivavy izy, dia nivily lalana i Samsona.
Lasan'olona ny vadin'ny Samsona, dia le ositra tao amin'ny Samsona nentiny namaly faty ny olona naka ny vadiny. Filistinina ray manontolo ny tonga dia naripany. Tsy hoe naripany satria ny tsara ny Israely, nanapaka tamin'ny Israely, fa naripany satria naka ny vadiny. Vita izay dia niaraka tamina vehivavy jangy izy. Avy niaraka tamina vehivavy jangy izy amin'iny mamatona alina 12 iny dia batainy ny vavadin'ny tanàna dia tanatsangany ambony. Hoe mbola ato ve le hery sa tsy ato? Jereny mbola ao tsara. Nahita vehivavy anankiray fatelindray izy Delila. Niaraka tamin'ny Delila tao dia miaina tamina histoire d'amour. Histoire d'amour. Tonga dia romantique. Teo ambonin'ny feny Delila ny elany heriny. Niala tao anatin'ny herin'i Jehova. Teo ambonin'ny feny Delila. Samboriny fahavalo. Goan'ny fahavalo ny masony. Fatorana gadra vy, gadra varahana, natao tao an-tranomaizina. Tanao zany, milalao, olona feno ositra fa milalao. Ary be dehibe ankehitriny nametran'Andriamanitra ositra ho amina mission, ho amina évangélisation, ho amina asan'Andriamanitra, fa variana milalao. Manao histoire d'amour. Variana. Be dehibe ny olona manana antso ho amina intercession, ho amina fitondrana mambavaka firenena. Io ange tsy voatery mena titre ianao vao miasa. Fa Andriamanitra matoky mametraka antso mangingina ny anatin'ny olona tsy voatery ho fantatra. Olona anonyme tsy fantatra anarany. Tsy voatery olo malaza ihany ny olona ampiasain'Andriamanitra. Fa misy olona tsy fantatry ny olona fa ao ambadiky ny kolisy. Fampiasain'Andriamanitra. Misy olona zavatra ho avy amin'ny firenena dia asehon'Andriamanitra azy mialoha. Mivavaka izy, mivavaka taona na tsy mampitranga an'izany loza izany amin'ny firenena. Ary mety vesatra ao anatiny zany. Vesatra ao anatiny zany. Salamiko manokana za tsy mivavaka ho an'ny zavatra tsy mavesatra atao anatiko satria vavaka ihany mivavaka io fa tsy ny foko. Satria ny fo tena ny fo ny tena inon'Andriamanitra fa tsy vavaka. Ny fo. Misy zavatra tsy mavesatra tompoko. Misy zavatra tsy mavesatra atao anatiko ary za tsy mivavaka ho an'ny zavatra tsy mavesatra atao anatiko. Fa rehefa hitako izy zavatra ara-baiboly tokony mba hoentiko mambavaka, tsy tonga dia mitondra mambavaka fa mangataka vesatra ho an'izany aloha. Eo meo vesatra ho an'izany zavatra izany atompo satria tsy mety tonga atom-poko izany zavatra izany. Andriamanitra tsy azonao fitapitana na andaingambenganao na hiatsaranao velatsia, tsy ny vavanao mihetsika ny ain'Andriamanitra fa ny teny avy any am-pona ho any. Misy olona manana vesatra ho an'ny firenena. Misy olona manana vesatra ho an'ny fiangonana. Misy aminareo zao aty ampitan-dranomasina rahalahy sy anavavy. Ianareo aty lavitry ny fiangonana ianareo fa tsy lavitra n'Andriamanitra. Indrindra fa tao anatin'ny fotoana anjarana ny resaka nofy sy tsindrimandry ity, be dehibe aminareo ireo ny manam-pahasoavana hitenenan'Andriamanitra amina nofy, hitenenan'Andriamanitra amina tsindrimandry. Ampahalalàn'Andriamanitra zavatra, ampahafantarin'Andriamanitra zavatra, mba ho tonga vesatra ao anatinao zany, ahatonga anao ampiainga vavaka. Ampiainga vavaka. Fa misy olona manana antso manokana ho amina intercession, ho amina fitondrana amam-bavaka olona. Mpahafantarin'Andriamanitra azy daholo ny fiainana io karazan'olona maro be io, fa ny vavaka ataonao io misy Andriamanitra miaino.
mety efa bebe anao zao, reny be anankizy anao, mety anao ny manangana an'ireo zafinao ireo, manangana an'ireo zafinao ireo. Mety zany no mbola mahavelona anao ankehitriny, mampaela velona anao, hivavaka ho an'ireo zafinao ireo, mba ho atsangana Andriamanitra ireo, ho fitahiana ho an'izao tontolo izao, mba ho tale jeneralina orinasa ambony, hanome asa olona maro be sahirana, mba tsy ho faty mosary ny olona. Ianao no mivavaka ho an'ireo, ianao no manolo-tsaina ho an'ireo, tafatsangana ireo zafinao ireo. Sasany ery amin'ny lehibe ny fitsarana ary, mba azo rariny ny tokony azo rariny, mba gadra ny olomeloka. Ianao ny atao ny zanakao, ny zafinao no atao lehibe ny fitsarana, fa ianao no nanangana azy ho amin'izany sehatra zany. Ministera izany raha lasana bavy malala. Ministera, ny ministera tsy voatery mitana micro miteny hoe mibebay anareo fa akaiky ny tompo. Tsy voatery. Mety ho lehibe ny tobim-pahasalamana ianao, ianao ny tale ao amin'ny hôpitaly lehibe io, mety ny zanakao, mety manangana azy ianao, izy lehibe, manomboka tsy misy le aratsiam-panahy ao anatin'ny hôpitaly, olona tsy tokony ho didina de ho didina, tsy ekenao mihitsy zany ao. Nampenarinao zavatra izy, toroanao zavatra izy, namoaka azy ianao mety antonontono ny fiainanao fa izy natsanganao ambony, tsy ekeny ny fanararaotana ao anatin'ny hôpitaly. Ohatra hiteraka de somary marary kely fotsiny, mila didina ianao, tsy ekenao reny olona anaovana expérience ireny, tsy ekenao ireny. Raha lasana bavy malala, samy manana ny antsony ny olona amin'ny fiainany, samy manana ny ministera ny olona amin'ny fiainany. Mandehana amin'ny antsonao, fantaro ny antsonao, aza mandeha amin'ny fihetseham-po. Raha ianao zany mahita olona anankiray de tiaka tahaka an'iny, mahita olona anankiray de tiaka tahaka an'iny, mahita film indray de tiaka tahaka an'iny, na ino zavatra tiaka tahaka, mbola tsy renao ny antsonao dia influencena zay zavatra hitanao rehetrarehetra zao ianao. Fa rehefa manana antso ny olona dia mitodika amin'ny zavatra anankiray ny masony, ary mamindra ny tongony, mamindra ny tanany, miazakazaka izy, zay zavatra rehetra azony atao sy azony alaina hoentiny manatanteraka ny ho antsony io, dia zay ny ataony. Marenina am'izay feo rehetrarehetra any ambadika any izy, ary mafy-loha izy anatanteraka ny ho antsony io, ary tsy azo zongozonina, ary tsy mena maso satria fohy ny fotoana anatanterahana antso, fohy ny fotoana. Firy taona ianao zao, firy taona ny andronao sisy. Raha nomena 9 taona ianao ka 7 ianao zao, na 5 ka 5 ianao zao, 5 am'izao 5 zao ve ao anatin'ny antso ianao sa mbola tsy ao anatiny? Raha 5 ka mbola tsy ao anatiny ianao de mbola tsy izy mihitsy ny fiainanao rehetra hatramin'izay, mbola tsy izy mihitsy ny fiainanao rehetra hatramin'izay, mbola tsy izy, mbola tsy izy. Fa lalao ianao de nandeha amin'ny sitraponao ianao de nandeha amin'ny fiainanao ianao, mety mivavaka ianao zao fa mivavaka mba hazo vola, mivavaka mba ho salama, mivavaka mba hazo taranaka, mivavaka mba hazo vady, mivavaka mba ho salama, fa nga zany no ivavahany. Tsika tonga ho amina antso ety ambonin'ny tany. Tianao Jesosy. Raha renao ny antsonao ka hitanao ny antsonao, mandehana mafy, mandehana mafy, menara, mitrandraha. Izany manana antso mitovitovy aminao de mba enoy de mba enary, so misy zavatra mety aminao any aminy any, mba tsy hangady zay zavatra efa azo ny afa-tsony ianao, efa nangadiny afa-tsony ianao fa mba maka fotsiny. Mahireza daholy, tompitatsika mianakavy, enoko fa nandraisantsika lesona, nandraisantsika zavatra sa zavatra azotsika androany zay, aza mijanona amin'ny antonontonony, fa mandehana mafy. Tsy ny olona rehetra ny voatery hitovy aminao, fa ianao hafa mihitsy, tenenao za de hafa mihitsy.
terio zay tompo amin'ny antsonay, ary ampahafantaranay zay namany ny anjara voateny rehetrarehetra nataonao hifanakaiky aminay amin'ny antsonay, ary ampahafantaranay ny fahavalony anjara voateny ahafahaizanay misaraka amin'izany, ny fahavalony fotoana, ny fahavalony anjara voateny ampahafantaranay zany. Zay androso tompo, hiasa ohatry ny andevo zay, fa te hanana fiainana ohatry ny an'ny mpanjaka. Asiko mafy ny tenako mangana ka andevoziko. Avita zavatra lehibe sy goava zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay ny mazava-dehibe ny bavaka fanafahana, ny délivrance, satria ny devoly dia manakana olona ao amin'ny antsony ary manakatona saina, manembatsembana, mba tsy hahatongavana amin'ny anjara voatendrinao. Ny antso amanarivony maro, amanalany maro ny antso. Ny antso ny olona tsy ny olona, Andriamanitra miantso olona, manome anjara voatendr'olona. Misy olona nantsoina hoe ho an'ilana mpanompon'Andriamanitra, hiara-hiasa amina mpanompon'Andriamanitra ho amin'ny famonjena vahoaka marobe. Misy olona nantsoina hoe ny amin'ny firenena, hitondra firenena. Misy olona nantsoina ho amin'ny fokotany, tsy azo ambaniny zany. Fa ny zava-dehibe fotsiny na vitan'le antso. Vitanao le antso. Tsy ny amaro ny zavatra vitanao, ny zava-dehibe amin'Andriamanitra, fa hainao na vita soamantsara le antso. Zay ny hoe mpanompo mahatoky, na havita zay nasain'Andriamanitra no vitainao. Voninahitra ho an'i Jesosy Kristy irery any. Tain'Andriamanitra.